dia mifofeno fifaliana indray ry havana malala mitompo no andro soko ao tokantranonao amin'ny alalany fizarana ny tenin'Andriamanitra misaotra ny tompo isika fa nomeny ity fotoana ity afa-tsika mbola mandray ny teniny ary tena ankasitrahantsika azy satria matoa tompo mbola miteny dia mbola manana zavatra apita amintsika izy ary aza-donoina faresantsika eto mandrakariva rehefa mandray ny teny ianao dia tahina ny fananao ary rehefa tahina ny fananao dia tena tahina ihany koa ny nofinao noho izany dia andesika aloha iaraka hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra raha eo misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay fa ianao ilay mpandamina ny fiainanay eo am-pelantananao ny fiainanay ka tsy misy marombaka misaotra anao izahay fa ianao dia Andriamanitra tena mitsinjo anay amin'ny antsipiriany rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ankehitriny raha indray ny teninao izahay dia mangataka ny rahanao Jesosy mbola hanadio anay tsara avy ary ny fanamasina hitarika anay amin'ny marina rehetra ameno anay ka tsy ho mpiaino fotsiny izay tompo fa tena ho mpankatoa anao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia atomboana ho aminareo mandrakariva ny hariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Riavana malala ao amin'ny tompo anio dia te-hampahery antsika tsirairavindray manao hoe aza-donoina fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamaly soa. Averiko indray mandeha aza-donoina fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamaly soa. Hoy matsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo 12:9 manamarina izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Eto tenin'Andriamanitra dia milaza mazava be hoe Andriamanitra ho eo teo dia tena mamaly soa. Saingy ny fanontaniana mipetraka ry havana dia hoe karazana olona tahaka an'iza no valian'Andriamanitra soa. Raha nandray tsara ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika teo isika dia tena tsindrian'Andriamanitra mazava tsara fa izay mazoto mitady an'Andriamanitra no valiany soa. Izany hoe ny olana kely ry havana malala ao amin'ny tompo dia betsaka no te handray soa avy amin'Andriamanitra, ny betsaka no te ho valiana soa avy amin'Andriamanitra ary mino fa isika tsiray avy manana izany etaeta te ho valiana soa avy amin'Andriamanitra izany. Saingy izao betsaka nefa no fotoana fohy ihany izy no mitady an'Andriamanitra ary indraindray dia rehefa tojo olana vo iny fa midodidody sy mihazakazaka eo anaty an'Andriamanitra ry havako tsy hoe sanatria diso na mametsiny akory izany fa saingy izao aza-donoina fa ny famalian-tsoa avy amin'Andriamanitra dia natokana ho an'izay mazoto mitady azy irery any. Takiny ahoana izany hoe mazoto mitady an'Andriamanitra izany ry havana malala amin'ny tompo. Ny olona mazoto dia mazava tsara fa olona tsy tereniny zava-misy, tsy tereny fahaterena zareo tiako ambara hoe araka nambarako hoe tsy tereny zavatra ianao vao mandeha mitady an'Andriamanitra. Fa ny olona mazoto mitady an'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra dia mazava be olona entaniny fitiavana an'Andriamanitra izy ka amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia teresaka amin'Andriamanitra izy satria entaniny fitiavana an'Andriamanitra izy. Andao sika maka tenin'Andriamanitra anankiray manoloana an'izany hoe olona mazoto mitady an'Andriamanitra izany ary ny fitiavana ny manentana azy. Io ateo rehefa mazoto ianao dia mazava be misy manosika anao ao dia fitiavana ny dikan'izay ry havana malala ao amin'ny tompo. Tenin'Andriamanitra efa matetika resantsika eto fa mahasoantsika mandrakariva ny teny averina ary mety indrindra raha vitanao tsy enjery ary koa izany teny izany satria rehefa vitanao tsy enjery izany dia lasa saintsaininao dia lasa mahomby eo amin'ny fiainanao. Izany tenin'Andriamanitra izany ahitanao fahombiazana. Hoy ny Salamo 119:4 ka hatramin'ny 120 tenin'Andriamanitra izay mifamatotra amin'ny olona mazoto mitady an'Andriamanitra satria entiny fitiavana an'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe satria izao ny raketan'ny fitiavany dia amonjy azy
anandratra azy ho any amin'ny avo satria malala ny anarako izy iantsoa izy dia amaly azy eo aminy aho raha ory izy amonjy sy amevonahitra azy ovokisako faelavelona izy ary asiako azy ny famonjeko amen tena Andriamanitra mamy dia mamy no omen'Andriamanitra atsika tsirairay avy raha toka tian'Andriamanitra isika satria nipirofo fa tian'Andriamanitra isika dia anisany mazoto mitady an'Andriamanitra isika raha ohatra ka jerentsika teboka tsirairay izany teny izay omen'Andriamanitra atsika izay mamy dia mamy izany dia fantaro fa ny zava-tsoa omen'Andriamanitra ho an'izay mazoto mitady azy dia maromaro izy reto omen'Andriamanitra famonjena ianao manandratra anao any amin'ny avo Andriamanitra raha sendra ory ianao dia mamonjy anao izy salorany voninahitra ianao ary omeny faelavelona ianao izany ny voasoratra ry havana ary mila inotsika izay voasoratra satria Andriamanitra rehefa miteny dia marina amin'izay ambarany izy andeha isika ry havako aka olona anankiray ao anaty baiboly izay tena hita fa tena nazoto mitady an'Andriamanitra izy tsy izany fa fantatra loatra ity olona anankiray ity fa ho jerevintsika Tsipriana izany fahazotoana mitady an'Andriamanitra izany mba ho fianarana ao atsika ankehitriny tsy izay izany fa i Davida ry havana malala ao amin'ny tompo Davida dia tao anaty fahoriana izy dia tena nitady ary tsy nitady fotsiny fa niberan'Andriamanitra hoy ny Salamo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho Davida Andriamanitra Andriamanitra ianao mitady anao fantatra magnetaeta anao ny fanahiko maniry ianao nofoko eto amin'ny tany maina sy mangeta anaty tsy misy rano tao anatin'ny fahoriana io Davida dia niantsoantso an'Andriamanitra ary tena hoe natao ho Andriamanitra ho mpiaro azy ho mpamonjy azy manaraka izany dia alohan'ny atrika ady Davida fantatrao tsara rehefa niady tamin'ny Goliaty izy dia tena nanakina an'izany tamin'Andriamanitra ary rehefa avy nandresy an'i Goliaty izy rehefa tonga mpanjaka izy dia tsy nanadino no mbola miresaka amin'Andriamanitra isaky ny miatrikady izy dia miantso an'Andriamanitra ary zao zavatra notaniny an'Andriamanitra mandrakariva Samuela 1:7 dia zao zavatra resahany Davida amin'Andriamanitra zao zavatra teneniny efa mpanjaka izy io dia hoy izy hoe Davida nanontany tamin'i Jehova hoe andeha hamelo izao Filistina izao va ary hoy Jehova tamin'i Davida mandehana asio ny Filistina ka vonjeo kela inona ndikan'izany tenin'Andriamanitra izany ny fiainan'i Davida tao anaty fahoriana niantson'Andriamanitra izy ny fiainan'i Davida na dia efa mpanjaka azy izy dia mbola mangataka torolalana avy amin'Andriamanitra izay midika fa na dia mpanjaka azy izy dia tsy mahavita ny fiainana izy izay midika fa na dia mpanjaka azy izy dia mbola mametraka an'Andriamanitra ho mpanjaka eo ambony lohany ary manontany izy alohan'ny etsehany satria fantany fa tsy avy amin'ny fahaizany tsy avy amin'ny heriny tsy avy amin'ny tanjany no mandreseny ady anankiray fa avy amin'Andriamanitra tompony famonjena irery ihany ary tao anatin'ny fandresena ihany koa izany Davida izany dia tena nideran'Andriamanitra zao no ambaran'i Samuela 2:2 ka hatramin'ny 2 ary mitsambikana aketsika amin'ny 5 dia zao nambaran'izany Davida izany rehefa nandresy izy ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Davida nanao zao firana izao amin'ny Jehova tamin'ny andro namonjeny Jehova azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany Saoly ka hoy izy Jehova no arambadiko sy batery fiarovana ary mpamonjy miantso an'i Jehova izay mendrika hoderaina ka dia vonjeny ho afaka amin'ny fahavaloko ry havana malala ao amin'ny tompo tsy talohan'ny ady any izany lehilahy izany no mitady an'Andriamanitra tsy hoe antaniko hoe andresy asa tsy andresy tsy tamin'izay ihany fa rehefa nomena fandresena dia niverina teo anasian'Andriamanitra ka tena laza mihitsy fa avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy ry havana malala ao amin'ny tompo mba firifiry ny olona tahaka izany matetika hoe atao rehefa ao anatin'ny ady dia tena hoe ohatran'ny hoe mafana fo an'ny tompo izany ny olona anankiray fa rehefa azo ny fandreseny
ohatrandraindray to tsy takan'ilay nitadiavana ny tompo tao anatin'ny fahoriana ny fifaliana rehefa avy eo ity David ity dia tsy niova tao anatin'ny fahoriana ny antso izy aoantsian'izay adoatsia miantso izy nandresy mbola miantso izy ary mbola tiako apita amintsika tsirairay avy amin'izao manaraka izao mbola misy toetrany Davida mahafinaritra be ilay fanehoany fa mazoto mitady azy izy dia zao amin'ny alina izy dia mahatsiaro sy mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alina hoy Salamo fa 3:1 manao izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahatsiaro anao eo am-pandriako dia mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina zany hoe na amin'ny alina ara be lehibe ny olona efa matory efa reraka efa tsy manam-potoana intsony indraindray na ieritreritra n'Andriamanitra aza fa efa mieritreritra izao atriana rapitso indray fa zany Davida izany dia miteny hoe mahatsiaro anao eo am-pandriako aho izy ary mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina fino an'Andriamanitra ny fisaintsainany sy ny fiainany ary indrindra na tsy manao ninninona azy izy dia mbola misaintsaina n'Andriamanitra ihany ary zao no nambarany amin'ny tantara voalohany toko 4:7 manao hoe mira ho azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony ny fiainan'i Davida ray manontolo dia mitady an'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra inona ny antony satria zany olona izany dia tena tia an'Andriamanitra tsy tia an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitahiny fotsiny ihany tsy tia an'Andriamanitra noho ny amin'Andriamanitra mamonjy fotsiny ihany fa tia an'Andriamanitra Andriamanitra azy mihitsy ary mametraka an'Andriamanitra ho tena tompony fahefana eo amin'ny fiainany isan'andro zany hoe azadonoina fa izany Davida izany dia tena nazoto mitady an'Andriamanitra taky ny ahoana ny famalintsoa nomen'Andriamanitra azy teny tsara fa izy mandraka hariva dia nivonjen'Andriamanitra tao anaty fahoriana nasandran'Andriamanitra ho mpanjaka ny Israely zany lela zany na dia mpiandrondry kely aza no nahafantarana azy ary tany amin'izy miandrondry indrindra no tena mitady an'Andriamanitra izy ary misy fotoana mitantara eto manjakariva hoe zany Davida izany ane ka narindray mandray nitaka tsy ho zanany tamin'ny fomba fitaizany anazy zany Davida izany ane ka tsy nomeny rata-po tamin'ny toerana marata-po azy fa saingy zao mazoto mitady an'Andriamanitra zany lehilahy zany ka eo amin'izay tsy nampozon'ny olona hoe itolito ve no lasa mpanjaka eo indrindra Andriamanitra no manandratra satria Andriamanitra dia mpamaso zay mazoto mitady azy teteny aminao tsy fantatro hoe tataky ny ahoana ny fiainanao androandry teteny aminao andao azoto hitady an'Andriamanitra tahaka ny Davida andao azoto hitady an'Andriamanitra amin'ny vavaka andao azoto hitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tahaka izao andao azoto hitady an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny teniny ary indrindra andao azoto hitady an'Andriamanitra mba ankato izay rehetra nambaran'izany Davida izany rehefa miantso an'Andriamanitra tonga dia mandray Andriamanitra ary na dia nanao fahadisoana azy izy dia tsy misalasala koa Andriamanitra nananatra azy ary rehefa namarin'Andriamanitra izy dia tonga izy dia niova teo ihany ary mifaly tamin'Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy satria na dia nanarina azy izy dia fantany fa io Andriamanitra io dia fitiavana ary namafimafy azy ny fananarana dia fantany fa hitondra azy ho amin'ny soa mandrakarivany Andriamanitra zany Davida zany dia arak'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Joba 20:7 manao hoe hita teo amin'ny fiainany hoe na dia kely aza ny amboanao dia ho lehibe indrindra ny hafaranao izany ny tantarany Davida arabaky teny zany tiavana malala amin'ny tompoka teteny aminao io Andriamanitra izay antsonao io Andriamanitra miaraka amintsika io ane dia Andriamanitra tena mpamaly soa Andriamanitra mandinika antsika tsirairay avy ary efa mananjavatra maro eny an-tanany izy omenanao ary indrindra azadonoina fa efa nomeny antsika ny zanany dia Jesosy Kristy tompo ary efa niteny izy fa raha troka nomeny antsika aza ny zanany tsy homainga omeny antsika manaraka azy maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra saingy izao hoy Jesosy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fona rehetra
amin'ny fananao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Zany nambaran Jesosy zany zany hoe aloha sika ho tia azy, tsy ho tia no filanjavatra fa ho tia fotsiny ihany dia ho hitanao izany fa malintsoa hitobatobaka eo amin'ny fiainanao zany. Ary indrindra averiko mandrakariva fa tena ny fifalian'Andriamanitra dia nahitanao andovan'ny fiainana mandrakizay ka noho izany mahereza ry havako fantaro manomboka anio fa mpamalisoa ny Andriamanitrao ary izy dia te hahenonao miresaka aminy mandrakariva tahaka an'izay nataon'i Davida eny ho teo. Na dia efa ambony fandriana ny Davida dia mbola misaina an'Andriamanitra ihany izy anesika hiaraka hivavaka mba hanazany toepo zany. Toepo tsy mitady an'Andriamanitra mba handresy fotsiny ihany fa toepo tian'Andriamanitra fotsiny zao. Fa rehefa tia azy fotsiny zao ianao dia mazoto mitady azy ianao amin'ny fotoana rehetra hivavaka isika. Raha misaotra anao zany amin'ny teny manome voninahitra anao zay. Misaotra satria tamin'ity fotoana ity dia nampahery anay indray ianao. Nampahery ianao fa ianao ani dia Andriamanitra mpamalisoa ary tena hoe mpamalisoa nefa amin'izay mazoto mitady anao. Tompo, izay tena azoto hitady anao amin'ny fotoana rehetra, na anaty fahoriana, na anaty fifaliana, na anaty fandresena, na mety ao anatin'ny fitsapana, mety ao anatin'ny fananarana dia hifikitra aminao sy resaka aminao. Ary anao voalohany amin'ny fiainanay, anao mpanjaka anay sy tomponay mihitsy satria zany no ohatra napetraky Davida izany. Tompo, mangataka ny fainao masina izay mba hanananay an'izany fitiavana feno anao zany satria ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ravana malala amin'ny tompo dia fifaliana lehibe hoa pasteur Felana no nampahery anao indray tamin'ity alahady maraina ity. Raha mety aminao dia raisao tsodran'izao ho marina aminao sy ny ankohonanao. Hitanao ny Jehovah ka ialonao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka ameanao fiadanana. Amen. Misaotra ny tompo satria afaka anjaran'izany teny izany mino fa mahery ianao, mino fa andeha araka ny lalana izay akasitran'Andriamanitra isika tsiray avy. Aza donina ho teo tena mpamalisoa Andriamanitra fa izy ny valiany soa izay rehetra mazoto mitady azy. Aoka azoto hitady an'Andriamanitra ianao. Mahafinaritra ny miresaka amin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny izany atao hoe isaky ny matsiaro ianao dia matsiaro ilay mpanjaka ny mpanjaka, matsiaro ilay Andriamanitra ny Andriamanitra, matsiaro ny fitiavan'i Jesosy ilay maty anao teo ambony hazo fijaliana. Fifaliana ny misaina sy mieritreritra an'izany andro manalary tena fifalian'Andriamanitra ny amalisoanao satria mazoto mitady azy ianao. Eny ariavana malala amin'ny tompo izay ny hoe lambrary alahady mahafinaritra, tontolo andro mahafinaritra, herinandro mahafinaritra miaraka amin'ny fankatoavana an' Jesosy Kristy tompo ho an'Andriamanitra mandrakizay ny voninahitra ho antsika tsiraray avy kosa ny fiadarana velomandaholo tompoko amin'ny manaraka indray za sitrapo n'Andriamanitra makasitraka anao nandrany fotoana teto enoko fahatsolalana fotsiny fotoana anao fa fotoana nandraisanao ny teny mamy avy amin'ny n'Andriamanitra veloma tompo.